miarahaba antsika rehetra dia miarahaba ny Andriamatoa Lantoratsida. Andriamatoa Lantoratsida, afaka mampafantatra anay ny mombamombanao ve ianao? Lantoratsida, sociologue, momba ny resaka tontolon'ny tanora sy ny fampananana asa moa zany tena misy roapolo taona zay tao anatin'ny roapolo taona nanao fikarohana manokana momba an'izy io. Tany aloha moa zany efa nanao engagement na firotsahana tsehatra tany anatin'ny tontolon'ny tanora, tatana tetika asa sy ny sisa fa amin'izao moa zany ny taona efa mandroso dia tsy maintsy manao an'izay anona zay Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity dia nahitana ny hetsiky ny tanora génération Z izay nitaky fiovoana. Ny fitakiana hita dia mitovy amin'ireo hita tany Nepal sy tany Maroc. Raha ny eto Madagasikara manokana, inona no mety ho antony ara-tsosialy sy ara-ekonomika nampatonga an'izay hetsiky ny tanora sy ny hetsiky ny vahoaka izay? Misy zavatra anankiroa. Misy le ataontsika hoe vokatry le conjoncturel, le zavatra mitranga teo zany zay tantarainao zay. Nepal, zay efa elaela nanomboka ny firoborobon'ny teknôlôjia, fampiasan'ny tanora ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra, fipotrahan'ny atao hoe asa vaovao, ny influenceur, reny zavatra reny zany ao anatin'le kiondalana le conjoncture. Fa misy structurel, zany hoe le ara-drafitra efa elaela. Ny anankiray politika aloha, satria nandritra ny fotoana eo amin'ny 14 taona teo zay, fa ny tena marina tsy 14 taona fotsiny fa hatrany amin'ny 2017. Tantara zany. Tia no hetsika fantelo nataon'ny tanora raha teto Madagasikara hoe tena nisongadina ny hoe tanora zany. 2017 tanora mpianatry ny université, ny école de médecine no nitarika an'ireo mpianatra rehetrarehetra tena nao ny hetsika. 2024 tanora anankiray ny président teo aloha zany. Ary ty 2024 ty. Fa zavatra efa nisy raorao efa ela zany io zavatra io no niotrika tao. Fa raha raisitsika fotsiny taty amin'ny taona 2024 makaty dia ny fifanenjanana teo amin'ireo antoko politika, ny mpanohatra sy ny mpomba sy ny fifamoifohon-javatra zany zay nampitotongana tanteraka ny Madagasikara teo amin'ny fiarom-piainana amin'ny ankapobeny. Latsaka lalina be tsika dia mipoaka le izy satria ny tanora zany rehefa nahita satria mila fantatra koa fa nisy atao hoe génération hafa, ny conseil communal anankiroa zany, i Baba sy Clémence no nasa, nilatsaka, nitaritarika bidon tery. Fa iny zavatra iny no tonga dia vao maina mpitombo an'le zavatra nanery ny olona zany, ny tanora indrindra, dia ny tanora zany no lasa mitondra teny, porte parole. Tao anatin'ilay izy sy nanohy an'ilay izy dia nirotsaka dia mazava azy fa izy zany nampipoaka an'ilay izy raha ohatra zay nazo ilazana anazy fa le zavatra efa mitranga ao anatina contexte sy ao anatina trangan-javatra efa ela no nitohy. Ao anatin'izay karazana olana rehetra izay nolazainao teo izay, hitantaratra anatin'izany ve ny karazana elanelana misy eto Madagasikara, ohatra amin'izany ny elanelana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo mponina, ny elanelana eo amin'ny tanan-dehibe sy ny tanàna ambanivohitra. Manahoana ny fiseho an'izay ary tafiditra anatin'izay ve ny fitakiana sy ireo hetsika natao? Tafiditra ao anatin'ny antony ara-drafitra zany structurel, rafim-piarahamonina izay nampipoaka an'ilay izy. Fa raha ny tanora fotsiny jerevantsika mety tsy tena natsinjo an'izay izy. Fa ny zavatra atao an-tsainy dia hoe mahantritsika mahatsiravina be ny fiainana eny amin'ny anjerimanontolo, tsy mendrika ny fiainan'ny mpianatra, ny tranon'ny mpianatra, tsy zarizary, matahotra foantsika hoe tsy ahita asa raha pitso dia aleo manao asa kely zay no hitan'ny ankamaroan'ny tanora raha tanora ny resahantsika. Fa le elanelana resahanao tena zava-misy ary mbola tsy levina hatrany amin'ny averiko indray mandeha satria
Itsika zany mila mijery ny tantara foana hatrany amin'ny 1770 ny teny nentina ny toloman'ny tanora tamin'izany dia ady amin'ny tsy fitovian-jo, ady amin'ny fanilikiliana, inégalité sociale. Zany ny resaka tamin'izany fotoana efa tamin'izany satria teo sahady dia efa hita zany hoe misy mpianatra taty amin'ny raha jerena kely sa le tantara, nisy mpianatra tato amin'ny école de médecine tato Mahamasina, ohatran'ny hoe zanazanaky ny tambanivohitra, zanazanaky ny olona ambanimbany. Fa misy mpianatra tery médecine, tery Ankatso, ohatran'ny hoe olona, satria tamin'izany fotoana izany ny olona manamaizy azy no nakeny amin'ny université fa tsy ohatran'ny tamin'izao zany. Dia izay koa nampitarainandry zareo hoe fa maninona izay no ambany zavatra. Ka izay zavatra izay tsy dia hita tsara izay tamin'ity atao hoe hetsiky ny tanora ity, fa efa le vokatra le izy no hita. Zany hoe efa le vokatra ankapobeny le fifangafangaroana tsy fahatomombanana ara-piainana ankapobeny zay zany no hita. Dia raha jerevanao raha manontany zany ianao hoe ahoana ty hetsiky ny tanora 5 ity, tsy dia tena hoe nisy tanora tambanivohitra nihetsika. Nisy ihany angamba ry zareo avary amin'ny nisy faritra anankiray avary Rivomamo sa etsetraetsetra, fa tsy dia tena hoe hetsika tambanivohitra le izy, fa angamba somary hetsika jeune urbain kokoa, tanora tanan-dehibe. Fa averiko indray mandeha efa zay le tranga le amin'ny ankapobeny azadintsika fa ny tena nampipoaka an'ity sao dia ny Jiro sy ny Rano. Olona tanan-dehibe ny tratran'izany. Jiro sy ny Rano tsisy jiro tsisy rano dia zay no nampipoaka ny atezerana. Fa rehefa tena jerevanao moa zany dia efa taratra na zavatra be dia be tafiditra ao anatin'izay hoe misy sokajin'olona eto amin'ny firenena eo amin'ny raika hatramin'ny 700 tao, manan-karem-behivavy, manana zavatra be dia be. Hitantsika ohatran'ny tranga tany Nepal hoe misy zanak'olona tsy dia tonga dia manamaizy azy tena hita tany amin'ny tambajotra serasera, manan-javatra be dia be tsy takatra ny saina, tsy olana be aminy zany hoe mandranto fianarana, lafo be ny fianarana. Na eto an-tanàna raha dia hitantsika izany rehefa jerevantsika ireo mpianatra ao amin'ny mipetraka amin'ny cité ohatra, sy jerevantsika ny sekoly sasany izay angamba na hiasa mandra-pahafatiny aza ny ray aman-dren'ireo tanora ireo tsy ho afaka mihitsy andoha an'ilay saram-pianarana atao amin'ity sekoly sasany tony. Ny teny tamin'ny 17 dia hoe sekoly miangatra, fa ny teny aty dia tena izay mihitsy, fa tsy navoaka ny arak'izay moa le izy, fa dia efa niainana fotsiny, dia efa nitolona fotsiny le tanora zany, fa tena misy le elanelana ary tena mahatsiravina le elanelana eo amin'le manana sy ny manitra, ny tambanivohitra sy ny tandrenivohitra, ny faritra sy ny eto renivohitra Madagasikara. Ohatran'ny misy toerana ohatran'ny tsisy Andriamanitra hoe fitentsika amin'ny filozofiantsika zany, ohatran'ny tsisy Andriamanitra, fa tsy fantatra hoe inona, fa dia izay tian'ny olona any zany ny atao no atao. Anisan'ny nampatonga an'le lonolon'ny mpiaramonina zany zavatra zany dia nampipoaka anazy tamin'iny fotoana anankiray iny. Inona no fiovanan-drasana eo amin'ny fifandraisan'ny tanora sy ireo rafi-panjakana, ary inona ihany koa ny fiovana ara-tsosialy izay mety ho hitantsika atsy. Inona ny fiovanan-drasana? Ny fiovanan-drasana dia ny hoe misy fiarahamonina anankiray izay enoina ny feon'ny olona tsy eo amin'ny fitondrana aloha, fa indrindra ny tanora, satria ny tanora moa zany no atao hoe nitondra ny tenin'ny fiarahamonina tamin'ity indray mitoraka ity sy ohatran'izay efa nitranga tany aloha, hoe raha tonga dia ataoko hoe mivantana zany le izy dia hoe raha anao loi de finance ianao, inona ny hevitra ny tanora ao anatin'ny io lalànan'ny teti-bola io ohatra, hamany olana jirama ianao, ahoana hozy izy ny tanora amin'io, mba mana zavatra ho tenenina ve izy, afaka nanao proposition de loi ve izy, afaka nanao tolo-kevitra ve izy, nasainao niady hevitra ve izy tao anatin'le zavatra notenenina, sa avy ianao nampitondra tonga dia nanapaka zavatra, contrat, fifanarahana tany ananana tany, tsy niera, tsy fampiera moa zany, satria aza adino fa sotoavintsika koa ny teny iarahana, sotoavina malagasy tsara mihitsy zany. Ny irariantsika dia manomboka eto voahitsy daholo zany zavatra ara-drafitra lalipaka zany, fifandraisan'ny vahoaka sy ny entina,
fifandraisan'ny sokajany tsy miankina sy ny sokajany ara-politika zay rehefa mifangaro zava-doza satria resaka tombotsony ao resa-bolany ao ary engany mba hitondra zavatra tsara ao antsika koa tia le hoe satria nanampy be deaibe indrindrandrindra fa nietsika nataony genizeta hitako hoe nanampy be deaibe le teknôlôjia mpifandraisana zay nahafahany nampandray anjara ny zanakapelezana ho isika ny diaspora natria tsara be mihitsy tam'le etsika teto Madagasikara ny nouvelle teknôlôjia takan'ny tambajotra tseratsera ny Facebook sy ny sisa zay nanampy tsy hoe nrafim-piaramonina vaovao tsy hoe andeha mingavinga ray aman-dreny sanatria na hoe anao tsinotsinona mpitondra hoe nareo tsy zay fa hoe zonony olom-pirenena indrindrandrindra ny tanora no miteny raha vao misy zavatra kely tsy mety ao anatin'le fomba fifandraisana raha misy olona mampifangaro ny tombotsoa manokana amin'ny tombotsoa iombonana raha misy olona any ambany ravinkazo any any amin'ny faritra any ka tsy mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy kolokolo izy zany tokony manomboka eto tapitra daholo zany rehetra zay no andrasana am'le fiarahamonina vaovao eo. Inona ny mampiavaka an'ilay mouvement génération Z teto Madagasikara sy ireo tany amin'ny firenena hafa tany Afrika tany Azia manerana an'izao tontolo izao? Hita ihany moa zany nampiavaka ny malagasy amin'ny lafiny anankiray. Marina fa ohatra hoe raha ataontsika hoe ny fahasimbana ohatra nateraka le izy amin'ny lafiny hoe materialy na famoizanaina tsy mitena hoe tsisy dikany atsika fa azo lazaina hoe vitsy ihany na de oharinao tamin'ny 2024 fotsiny arany tsy de tena arangamba na kalesona tamin'ny 2024 ny teto amintsika raha oharina amin'ny firenena hafa everiko hoe nisy fahendrena ihany teo amin'izay ny fomba nitondrana ary mba aingakaingana kokoa zany ny fahatongavan-tsainan'ny mpiaramonina indrindra moa zany zareo tao amin'ny kapisata ndao toko hoe tafika reo aingakaingana koa le fahatongavan-tsainana zareo hoe allo atsara ty fa manahirana de niazakazaka be le zany zay zany fijeriko azy ka angamba hoy aho zay no mety ho taratra ny toe-panahy malagasy ihany tao anatin'le izy le toe-panahy hoe na inona asiana fetra ihany ny zavatra anankiray mety ho filozofika zany resako zany fa mety ho antony anankiray koa no hoe efa tena farak'izay mahantra loatra itsika raha ataoko hoe fomba fijery somary ekonomika zany mety efa lafiny mahantra loatra isika ka mety tsy manana herintsony andeha fandrorodroritana ela be fa ny zava-dehibe de hoe mahavita vina iombonana irana amin'ny tanora zay tena zavatra tsy tokony ho adinoana mihitsy zay zavatra zay. Makasitraka indrindra Andriamatoa Lantoratida tamin'izay fizarana rehetra izay ary misaotra betsaka antsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany mandram-peo na tompoko.